manoloana nay amin'izao fotoana zao a ny mpianatra avy amin'ny délégation-ny apôstoly tsaratsara anankiray a nanahy no anarany hono a nanahy ianao anisan'ny raha tsy diso a nitarika federana tamin'ny andro 3 mai nandritra ny vavaka sy ny fifadian-kanina io azonao ambara fofoy ve ny zavatra hitanao sy tsapanao tamin'io fotoana io voninahitra ny tompo aloha zany a ho an'i Jesosy Kristy nijoroka fahavolombelona eto amin'izao fanambarana ny zavatra niseho tamin'ny 3 mai tamin'ny fifadian-kanina izay nampanaoviny apôstoly tsaratsara ny mpianatrany a teny tendrombohitra tamin'ny 3 mai teny Ampangabe dia ny zavatra mbarako eto zany zavatra hitako ihany no lazaiko fa tsy hamorona zany a dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fanambarako an'izany zavatra zany mba ho voninahitry ny anarany irery ihany dia tamin'ny fotoanan'io zany a zany nitarika ny adoration teny amin'ny tendrombohitra anankiray teny Ampangabe izay fanaovan'ny mpianatry ny apôstoly tsaratsara sy mpianatry Jesosy fotoam-bavaka na fifadian-kanina isaky misy ny fifadian-kanina dia teny aho zany nanomboka nitarika adoration dia rehefa nanomboka nitarika adoration za dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nisy nanondro olona anankiray aloha za fa tsy fantako ohatrany tsy tompony tenako zany za hoe nanondro an'ilay olona fa mpiandry Justin no anaran'ilay lehilahy anankiray dia nitondroko zany izy hoe misy nanantona azy aloha za satria izy nandalika izy dia ohatrany misy zavatra tiano ambara ohatrany tsy fantako zany fijerevako an'ilay fihetseham-pony zany fa ohatrany tsy haiko na Jesosy mihitsy ngamba no niteny tamiko hoe ndana manantonan'io ray aman-dreny io anao dia teny eny fa misy zavatra tiano ambara dia rehefa niteny aminy aho hoe alohan'ny hidirantsika amin'ny dingana manaraka rehefa vita ny fiantsonana fanatrehan'Andriamanitra dia nanantona ny mpiandry Justin za dia niteny za hoe anambara zavatra amintsika vetivety ka ny ray aman-dreny mpiandry Justin fa misy zavatra tiany ao ambara amintsika dia avy eo moa izy niteny dia rehefa niteny izy dia zavatra mahagaga be mihitsy ny zavatra niteny eny zavatra tsy ampoizinay ary zavatra tsy eritreretinay ho hisy mihitsy dia ny zavatra navoakany aloha tamin'izany hoe ho avy eto ozy izy Jesosy ozy izy ary misy olona anankiray ozy izy ampitenen'i Jesosy ahita anazy mivantana mihitsy ozy izy dia rehefa amizay ohatra tsy mahagagagaga ihany zany hoe ho avy Jesosy ary misy olona anankiray ahita anazy mivantana dia za zany ohatrany hoe misalasala be zany hoe mino tsy mino zany tena marina satria za eny enao moa maha-olombelona anao dia ohatrany anona ihany dia farany dia nanomboka nitarika ny adoration ihany dia niditra mifanatrehan'ny fanahy masina dia hatrin'izay nitaritako adoration zany tsy mbola nanao fitaritana adoration ohatran'izany hatrin'izay niainako ary hatrin'izay hoe nandraisako andraikitra mitarika adoration fitondrasana-bavaka zany fa teo zany zavatra tsy tokony ho ataoko lasa tafataoko daholo hoe miantso ny fanatrehan'ny fanahy masina anatin'ny 2 heures de temps zany mbola tsy nanao an'izany mihitsy en plus mety eo amin'ny 2 heures de temps plus teo ngamba nanaovana izy ary tena teo zany hoe naharitra nandohalika tanatin'ny 2 heures de temps plus zany zay dia teo zany nisy zavatra nahagaga be dia araka n'ilay teny mpiandry Justin tamin'ny voalohany hoe ho tonga Jesosy dia teo zany tena nahita ny fanatrehan'i Jesosy tokoa zany betsaka ny nahita fa raha mitovy anazy zany le Jesosy tsy hitako fa mifanatrehany zany nitsapako atao anatiko hoe teo nanatrika teo ny ray zanaka fanahy masina dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra vela manakely efa Nazareta no nanatrika teo dia tao anatin'izany fanatrehany zany dia ohatrany misy anankiray zany ranadahy anankiray atao hoe Justin anarany tsy mpiandry Justin fa Justin anarany dia io ranadahy anankiray io zany voasambako nahita anazy miteny amin'ny teny tsy fantatra ary le teny amin'ny teny tsy fantatra natao zany ohatrany mampatahotra be mampangovotra be le fiteny amin'ny teny tsy fantatra nataony tsy mety mijanona mihitsy izy le ny voalohany teny tamin'ny teny tsy fantatra zany aloha zay ranadahy atao alson zay
de rehefa vita le ranadà leçon de teo akaikiny teo le Justin zany teo akaikiny teo de rehefa teo akaikiny zany Justin de za zany miteny za satria azafady misy zavatra heverina kely rehefa niteny an'iny zavatra iny zany mpiandry Justin hoe hoavy Jesosy de niteny za hoe satria za teo ampovoany nitarika an'le adoration de niteny zany za hoe allo za hiala eto ampovoany eto fa ho eto ampovoantsika Jesosy de nikisakisaka teny amin'ny sisiny zany place nitaritako an'le adoration de navelako zany itoeran'i Jesosy ny teo ampovoany de aveo teo am'izay zany nanomboka niteny amin'ny teny tsy fantatra ranadà Justin de nanomboka ontsa be mifony ankizy rehetrarehetra mifony izay teny amin'ny ankizy délégation rehetrarehetra teny ambony teny zany ontsa be mihitsy de tena sambako nahita olona mbola tsy nahita olona torotoro fo ohatran'izany mihitsy zahako fa tena fanatrehan'Andriamanitra koa miseho teny amin'ny toerana iny tamin'izany fotoana zany de aveo eo ampitsangana koa za ohatra misy zavatra manosika hoe mandehana manantona ny Justin ianao ranadà Justin ianao de ohatrany hoe matahotra zany za sao de hoe zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ny anatonako anazy hoe ampaherezo izy ohatrany hoe manosika zany le za ohatra hoe mandehana ianao nefa za ohatrany tsy te handeha eny de farany ohatrany hoe terepana zany hoe andeha zako andeha ampaheran'ny ranadà Justin satria mbola tsy nahita anazy ohatran'izany mihitsy hatran'izay niainako hatran'izay nidirako tamin'ity groupe ty tanatin'ity groupe ny délégation apôstôly tsaratsara ty mbola tsy nahita ny Justin satria Justin manko olona tsy de miteny zay izy iny olona menamenatra zany fa tamin'ny fotoana io tena tsy nahita anazy menatra mihitsy fa tena nasamy teny be mihitsy izy fa mihitsy za fa tsy izy niteny fa mifanahy masina nampiteny anazy de aveo zany nandeha za teny aminazy de rehefa nandeha za de izy nasainy fanahy masina nampahereziko voalohany fa mihitsy za fa fanahy masina mihitsy tena nandrisika anahy nampahery anazy de rehefa tonga teny za koa nampahery anazy de nanomboka rehefa zany nametraka ny tanako tokony raha normalement zany teo ambony lohany nametrahako ny tanako satria mpiandry ihany koa ny tenako fa tsy nataony Jesosy teo ambony lohany mihitsy no nametrahako ny tanako fa teo amin'ny sorokany de mibitsibitsika ao anazy moramora za de zavatra niteneniko taminazy tsy tadidiko fa ohatry fampaherezana hafahafa be le fampaherezana niteneniko de misy maromaro eo amin'ny tsy haiko eo amin'ny 12 eo ngamba ery zareo zany nasainy Jesosy nampahereziko de rehefa miverina zako rehefa miverina teo amin'le toerana nitaritako an'le adoration za de niverimberina tao anatin'ny saiko zany le hoe anarana hoe Karanso de jerevako zany le Karanso tsy mety hitako hoe aiza le Karanso misy azazana anankiray atao Karanso zay raha vavy Karanso zay zany nefa efa nandalo teo akaikiny fa tsy hitako hoe eo le plasiny de rehefa aveo amin'izay zany hitako tampoka akay amin'ny plasiny de nanantona anazy de nampahery anazy de rehefa nampahery anazy de ontsa be mihitsy ny fony tena ontsa be tena tsapako hoe tena mikasika anazy ny fanahy masina de rehefa aveo rehefa avy nampahery an'izy le zay nasainy fanahy masina nampaherezina de nandohalika de nitomany satria nitady olona ampahery anahy koa zany za tamin'ny fotoana hoe iza Jesosy mba hiranao ampahery anahy de tampotampoka teo zany tao aorianako tao misy olona zany misy olona anankiray tonga tao aorianako tao de nitsapany sorokako de nampahereziny za de ny zavatra nampahereziny anahy tamin'izany fotoana zay hoe efa henon'ny Jesosy efa nihenon'i Jesosy ozy ny fitarainanao de aza mataotra izy fa Jesosy ozy fa ombanao de gaga be zany naheno iny le fampaherezana iny zany de faly rehefa naheno iny satria nivaly zany le fitarainako tamin'i Jesosy hoe efa nampahery ny namako zay nampaherezinao anahy de ahoanao izy indray ny iranao mba hampahery anahy de kay tsy mbola tsy tampotra akory iny teniko iny de tonga le olona anankiray nampahery anahy zany de tsy tadidiko hoe iza io olona anankiray io zany le olona nampahery anahy io fa tsy azoko zany le feony fa ohatrany hafahafa be le feony teo aminahy fa mino za fa mbola Jesosy ihany koa zany nampahery anahy tamin'ny fotoana io de rehefa aveo vita zay fotoana zay de nanomboka nidery zay de satria zany
nampijanona ny vavaka ny sasa zany tao anatin'ny fiderana zany a hoe hideran'i Jesosy sika. De nefa anatin'ny fideran'i Jesosy ny ankizy sasany zany a efa nijanona daholo ny vavaka ny fa Justin zany mbola tsy avela fanahy masina angina mihitsy izy. De nanomboka teo zany Jesosy nilatsaka. De ny tena mivantana taminay zany Jesosy nanomboka teo. Tena zavatra nitenen'i Jesosy mivantana taminay zany tena zavatra mampatahotra be indrindra ho an'ny filoham-pirenenantsika. De tena tezitra mafy mihitsy Jesosy fa tena nahita fa tena natahotra mihitsy aho hoe horingana marina zao tontolo zao. Indrindra hoe Madagasikara naverimberina hoe Madagasikara zany foana naverimberina. De filoham-pirenena zany foana naverimberina. De io zany tena natahotra be za, tena nitomany mihitsy raha za. Satria za rehefa za nanantona miteny zany Jesosy niteny nivantana taminay. De rehefa nanantona de nanonona olona vitsivitsy zany Jesosy teo hoe Sorina ny anarako aloha notonony voalohany. Nanao izy izy Sorina efa voasoratra any an-danitra ozy izy ny anaranao ozy izy. Zay zany nitenen'i Jesosy taminay. Tena Jesosy mivantana, tena tsoroko aminareo fa Jesosy mivantana satria nahatsapako hoe Jesosy mivantana tsy mbola fihetsiky ny Justin taminay mihitsy zany fihetsika niseho tena amin'io tendrombohitra io zany. Ary tena niova be mihitsy ny feony a, ohatry ny hafahafa be mihitsy le feony rehefa avy eo. De niteny indray izy hoe mpiandry Justin ozy izy Justine. Efa voasoratra any an-danitra ozy izy ny anaranareo ozy izy. De nareo délégation rehetrarehetra ozy efa voasoratra any an-danitra ozy izy ny anaranareo. Zay ny teneniny. De ataovy ozy izy ny asako ozy izy. De tsy ho voatanisako daholo izy ny anaranareo rehetrarehetra. Fa tena nitonony teo aloha zany a anankefatra zay ny anarana niteneniny teo. I Zako a, de i Sorina, de mpiandry Justin, de Justine le olona le niteneniny nipetrahany Jesosy zany ny nataon'i Jesosy fitaovana. Izy zany le hoe Justine zany. De reo avy eo amizay a de niteny izy hoe io filoham-pirenena io ozy izy tezitra mafy amin'ny filoham-pirenena Jesosy hoe za tsy mila filoham-pirenena franc-maçon ozy izy. Zay aloha de tsy mamenatra anahy miteny an'izany satria tena zavatra nitenen'i Jesosy zany. De ngamba ampieritreritra anareo zay mahery an'izao fijoroana vavolombelona zao ngamba zay teniko eto zao hoe tsy mila olona manao pacte amin'ny Satana mihitsy Jesosy hitondra ny firenena. Fa raha mbola tsy miova ny filoham-pirenenantsika de ahita zavatra tsika aorinan'izao fijoroana vavolombelona zao ary aorinan'izao fitenenanay aminareo rehetrarehetra mba hahenao amin'izao fijoroana vavolombelona zao. Indrindra ianao filoham-pirenena zany tena antony hijoronay vavolombelona eto a hoe ilain'i Jesosy ianao a hiova amin'ny hevitra anao. De avy vita zany ny anina iny a de mbola niteny any Jesosy. De mbola niteny any Jesosy be da be zavatra nitenen'i Jesosy teo zany a. Fa angamba zaho a rehefa tenen'ny namako sasany angamba zay zavatra zay satria misy tsy tadidiko le izy satria azon'le ontsa be le foko. De tsy de tadidiko fa nitondram-bavaka ihany zany nataoko. De niteny Jesosy de avy eo amizay a rehefa miteny amizay Jesosy a de niteny Justin Jesosy a za tsy satria Jesosy miteny hoe hoeto any amin'ny filoham-pirenenareo ozy izy zao afatra zao ozy izy. De za ozy izy tsy mahatonga an'izany mivadika miteniny Justin amizay zany izy tsy mahatonga an'izany any aminao any amin'ny filoham-pirenena za ozy ahoana ozy za kely sy bitika teo ozy izy no andeha ho any amin'ny filoham-pirenena any ozy izy hiteny an'izany ozy izy. Ianao ozy izy tsy maintsy ataonao ozy izy sady tezitra be mihitsy Jesosy taminazy. De vita zany ny fotoana iny de avy eo Jesosy nanome tso-drano anay. Raha izy ozy ny tso-drano omeko anareo. De tamin'io tso-drano nomeny Jesosy io tena zava-manjary fa tena tso-drano avy any an-danitra mihitsy ny zavatra azonay tamin'ny fotoana io. Misy ranon'olona latsaka avy any an-danitra sous forme hoe ohatran'ny tsy haiko hoe la neige paozin'le ranon'olona tsy la neige. Ohatran'ny hoe rivotra ny paozin'le izy tsy rivotra. Ohatran'ny hoe ihany fa le izy tsy mirotsaka be ohatran'ny ihany nefa tena ohatran'ny rano afafy reny. Ohatran'ireny ny paozin'le ranon'olona milatsaka avy any an-danitra. De ny zavatra mahagaga anay teo amin'le plasin'ny latsan'le ranon'olona zany a nazava be.
nefa zavatra imaginevinareo zany rehefa ranonorana latsaka tsy maintsy misy rahona eo ambony fa nefa tamin'ny fotoana io zany tsisy rahona mihitsy ny teo am'le ampovoan'ny latsan'le ranonorana fa mazava be ohatra masoandra iny lanitra abakabaka mangamanga iny sy eo teo a de ny ranonorana fotsiny latsaka avy any hoe tsy hoe rahona veza mitondra n'ity ranonorana ty de vita iny tsodranon Jesosy iny a de faly be zay de mitery de rehefa tao anatin'ny fiderana am'izay de nisy rivotra mitsoka mafy be zay am'izay reo avy eo nisy rivotra mitsoka mafy be de tao anatin'iny rivotra mitsoka mafy be de miteza hoe andaontsika hifandray tanana antsika amin'ny anaran'i Jesosy de ny fandray tanana zay rehefa vita iny fotoana iny de ny fandray tanana zay de rehefa tonga teo amin'nisy aranada anankiray zany a atao hoe alson de io ranada anankiray io zany nikipy izy tamin'ny fotoana io sady miteny tsy fantatra de nikipy izy de to de nagagana hoe inona ny ahafantarany ny anarako inona zany ny antony ahafantarany ny anarako raha nefa izy mikipy hoe izaho io mandray ny tanany io de niteny izy hoe anao ranabavy ozy izy faly ozy Jesosy ozy izy a am'izao asa ataonao zao tohizo ozy izy fa tsara ozy izy a zao fanetretenanao zao de maro ozy izy nanenjika anao ozy izy a fa aza mieritreritra zany fa ombanao foana ozy izy Jesosy zany ny teny taminahy de faly be za de mahery zao sady fino mafy be mihitsy ny tanako ohatra potseriny mihitsy ara ny tanako de avy eo am'izay esoriko ny tanako de tsy mety fa potseriny mafy be de vita iny de vita ny fandraisanay tanana iny de teo am'izay zany nanantona anahy le ranadà rehefa avy eo de rehefa nanantona anahy izy de niteny nanontany izy taminah hoe ranabavy ozy izy tamin'ny anao le nampahery anahy iny ozy izy a de nisy olona ve tao aorinako tao ozy izy namanao ao za ihany hoany ny rano Jesosy nampahery anao tam'le za le nampahery olona eo amin'ny 12 teo ngambe zareo zay 12 miarada teo de tsy haiko ozy izy fa enao le mampahery anao ozy izy de za le tady satria izy ohatrany tea de mijery amanao ohatran'izao izy de misy olona ngeza be lava ranjanana be ozy izy tao aorinako tao manohana ny lambosiko de Jesosy zany ranadà hoany efa teo akaikinao a Jesosy de satria tamin'ny fotoana io zany zavatra nahagaga anahy hoe eto akaikinao Jesosy ho a zay nyteneniko taminazy de gaga be za hoe kay teo akaikiny marina Jesosy hoe inona nahatonga anahy ny tena zany hoe efa sitraky ny fanahy masina ngamba tamin'ny fotoana io nisy passé-ny zavatra iny hoe fanahy masina mihitsy zany hoe nandrisika anao hoe nda nampaherezo ny namanao de ny zavatra nahagaga anahy koa rehefa nampahery ranadà anankiray atao hoe Stelin zay za de latsaka ny ranomasoko de tsy haiko hoe inona ny antony nampalatsaka ny ranomasoko de faly aho rehefa avy eo rehefa faly aho de nandeha zany nitsangana de rehefa vita iny de niteny aminay am'izay zany ranadà Justin rehefa niteny aminay izy zavatra nitenen'i Jesosy taminazy a de tsy tafavoaka n'le teny de teo am'izay zany Jesosy tena tezitra be vao maika tena tezitra Jesosy rehefa avy eo de nalay ny vovoka teo amin'ny tany teo de naparitany satria tezitra ao amin'ny filoham-pirenena zany hono izy tezitra amin'ny filoham-pirenena izy fa io de niteny Justin zany niteny hoe nareo ozy izy a mivavah ho an'ny filoham-pirenenantsika fa za ozy efa tsy omeny Jesosy hifona ho an'ny efa nifona tamin'ny filoham-pirenena ozy izy za nifona tao ho an'ny filoham-pirenena ozy izy za fa tsy nekeny Jesosy hoe tsy mahazo mifona ho an'io ianao fa mifona mialanena ozy izy nareo ozy izy Justin taminay sa mba raisin'i Jesosy ihany ny fifonanareo de rehefa avy eo am'izay de teo moa zay de mivavaka zay de mifona zay de rehefa zay tao anatin'ny sy fiderana anankiray zay zany hoe ira ao anatin'ny firana katolika le izy hoe miara-mizotra iny zany nampameren'i Jesosy anay hoe avereny zany hira zany de rehefa namerina zany hira zay hoe miara-mizotra zay a de tao anatin'ny fitehafatana de nisy nodidin'ny rahona zay rahona boribory de teo ampovoany teo zany lanitra mangamanga de rahona ny nanodidina anay de faly be satria ny ankizy rehetrarehetra zany nahita an'le izy daholo de faly be zay satria teo zany ny anjelin'i Jesosy niaro anay a ary apôstôly tsaratsara koa zany efa niteny taminay hoe ahita zavatra ozy izy nareo a raha tsy amin'ny 12 atoandro ozy izy de amin'ny 12 alina amin'ny fifadikanina ataonareo io
dia tena isaorana an'i Jesosy fa tena teo tokoa ny fanatrehana. Dia izay zany ny fijoroana vavolombelona izay noentiko teto a. Dia voninahitra ho an'i Jesosy izay a. Dia ny zavatra mba hoentiko hoe fampaherezana zany a, sy hoentiko ampanidinihana antsika tsirairay avy indrindra ny filoham-pirenena. Raha azo atao zany ianao filoham-pirenena, miangavy ianao an-tanandroa Jesosy fa mbola tsy tara ianao zao, mbola tsy tara ianao raha hiverina amin'i Jesosy indray. Ary itsika ozy tenin' Jesosy a, raha mbola ety ambonin'ny tany ianao a, dia mbola mamela anao Jesosy, mbola afaka mibebaka ianao, raha mbola afaka mibebaka ianao satria Jesosy dia tsy antso ny marina zany fa ny mpanota mba hibebaka. Ka ianao efa nahita ny fahazavana nefa mbola niverina amin'ny maizina, dia mbola hoarin'i Jesosy hoe miala tsiny aminao raha hiteny an'izao zavatra zao, hoarin'i Jesosy ny kristiana miverin-dalana tompoko, dia hoarin'i Jesosy alika miverina amin'ny lohany, niverina amina lohany. Dia zay zany mba hoe ampitako aminao a, miverena anao fa mbola tian'i Jesosy ianao matoa zay, mbola nirany a anambaran'izao hafatra an'i Jesosy zao aminao. Dia aingane anao a mba hankatohan'izao teny zao, ary mba ho saintsainanao andro aman'alina zao fahatezeran'i Jesosy aminao zao a, mba hahafahanao miova, miala amin'ny zavatra ratsy a zay mahatonga an'i Jesosy tezitra aminao, indrindra ianao filoham-pirenena. Dia itsika rehetrarehetra koa dia miantso antsika zany Jesosy itsika ny antsoin'i Jesosy, fa Jesosy tsy antsony tsy zanany zany fa ny zanany ihany no antsony. Dia miantso antsika Jesosy a, dia aingany antsika mba samy tahin'Andriamanitra daholo a. Dia mamelany heliko raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety a, nanafitohinanareo ny zavatra nyteneniko teto, fa ny zavatra hitako ihany no ambarako, dia amezako voninahitra ho an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay zanaka ilay tokana zany fijoroana vavolombelona zany. Misaotra tompoko. Manoloana antsika eto indray amin'izao fotoan'izao a, anabavy anankiroa avy amin'ny délégation-ny apôstôly tsaratsara ihany. Anisan'ny vavolombelona nanatry maso ny zava-nitranga tamin'ny 7 volana May tao Atsiboly, nandritra ny tany Ampangabe, miala tsiny, nandritra ny vavaka sy fifadian-kanina nataon'ny délégation tamin'izay fotoan'izay. Hono a navota, afaka tantarainao fohifohy ve ny zavatra nitranga tamin'io vavaka sy fifadian-kanina io tamin'ny 3 May tao Ampangabe. Ny zavatra eny tao Ampangabe zany dia ny lehilahy Justin zany nafarin'Andriamanitra Jesosy misy nibatana taminazy teo. Dia niteny izy hoe ampibebao ny fianakavianao. Dia ny firenena koa mila ampihavana satria mbola tsy mihavana ny firenena. Dia ny fianakavianao koa mila bebaka mafy ho avy ny fahalalana. Zay ny zavatra henoko tamin'ny fotoana io amin'ny alàlan'ny fifadian-kanina nazahoana ny feo. Ianao nandray hafatra manokana tamin'io fotoana io, ho anao manokana zany? Izaho aloha nandray hafatra manokana satria izaho aloha nisy zavatra tsy nentina tao dia hoe mibeba mafy ianao ary nampibebany mafy koa ny fianakaviako. Misaotra anao. Hitodika ato amin'ny Lydia indray isika. Inona zavatra nitranga sy hitanao tamin'ny fotoana hoe mba azonao hazavaina sy tantaraina fohifohy eto ve? Misaotra anao amin'ny fitenenana. Zavatra hitanay tamin'ny nandritra ny fifadian-kanina io zany dia tsy Jesosy mihitsy, tsy Jesosy nibatana tao, nijotso tao amin'io lehilahy anankiray anadany anankiray io, fa niditsy tao anatin'io lehilahy io izy, natao fitaovana zany io lehilahy io. Dia niteny mihitsy izy, tezitra mafy izy amintsika vahoaka malagasy satria mafy atoko atsika, indrindra fa io filoham-pirenentsika io, tezitra mafy izy amin'io zavatra ataondreo ireo mpitondra fanjakana ireo, tena tezitra izy. Dia nanafatra mafy izy hoe irako anao andeha anambara farany, aniala nenina farany amin'ny filoham-pirenena io. Faravanareo tsy miavina dia asiavako famaizana mafy eo antsika zanako malagasy amin'ity firenentsika ty zany, asiany famaizana. Dia nanafatra koa izy ho an'ny mpitondra fiangonana hitory ny fahamarinana fa tsy hitady Jesosy ny tenany fa mba hamorononjy
ao ambala mba hiteny ny tena zavatra tena lazan'ny baiboly ao tena marina. Dia nanafatra koa izy ho an'ny vahoaka rehetra mibebaka amin'izay fa ampy izay rendrarendra fahiny fa mba hiverina amin'ny Jesosy amin'izay. Dia rehefa vita moa ny afatra iny dia niteny izy hoe hitsodrano anay izy. Dia nisy orana mipitipitika ny avy baka an-danitra any nilatsaka tao aminay teo. Dia rehefa aveo niandrandra lanitra aby zahay dia nisy zavatra boribory nanodidina anay teo. Dia gaga manko zahay hoe inona ty. Dia hoe io tsodrano Jesosy atsika ary faly izy. Satria tsika tolom-bavaka amin'ny firenena, faly izy nahita anay nondro amam-bavaka ary namela ny heliko anay izy. Na dia teo ary fahotana madididika nataonay dia namela ny heliko anay tsy nitsarovana izany fa tena faly izy noho ny fitondrana am-bavaka ny firenena sy ny namanay rehetra. Dia izany ny zavatra hitako tamin'ny fivadikanina io. Atriketindray amin'izao fotoan'izao ray aman-dreny anankiray, ray aman-dreny mpiandry anankiray, mpiandry Justin mpikambana ao amin'ny mpiara-miasa amin'ny délégation apôstôly tsaratsara ihany. Hono mpiandry, afaka ambaranao fohifohy ve ny zavatra nitranga sy hitanao nandritra ny vavaka sy ny fifadian-kanina natao ny 7 volana Mai tao Pangabe. Eny tompo, azoko azavaina izay rehetra hitako sy nitranga tamin'izao fotoana izao. Satria tamin'izany andro zany rehefa ny fahadianana tena tendrombohitra izahay mianakavy rehetra dia nisy vehivavy anankiray ao amin'ny délégation inana ramatoa nana nitarika ny adoration izay nataonay tamin'izany fotoana izany. Dia nisy teny izay nibisika tao atsofoko dia niteny hoe amty ora ankehitriny ty dia aza vela isy hitoetra am'izao toerana ivorovorianareo zay satria nanao toerana boribory zany zahay. Dia eo afovoany eo zany nitenenan'le feo hoe aza asian'olo isony ny toetra eo fa ho tonga ny tompo amin'ny ora io ihany. De ny fahatongavany sy raha hoe lasaka direkta izy fa amin'olo anankiray no hitoerany. Zay no voalazako tamin'izay fotoana izay hoe amsika zao de misy olo anankiray hitongavany tompo. De sy nisy nitoetra zany fa nakasisina aby zahay rehetra nanao boribory teo am'izany tendrombohitra izany. Ka tokony ho eo ho afaka 2 minutes après an'iny dia tonga lay feo tamin'ny andriamatoa Justin. Niteny izy tao ary napahafantatra nilaza ny momba ny sirairay rehetra. Dia aveo niteny mombany ity tanindrazasika ity dia Madagasikara izay no teneniny hoe ampibebao ny olona rehetra findrindra ny filoham-pirenena ampiovao izy fa sy tiako ny olona manao formation no hitondra ity tany ity. Sy sitraky Jesosy misy zany ny olona manao formation na hoe manao fombafomba sy mety sy araka an'Andriamanitra hitondra n'ity Madagasikara sika ity. Izay gn'araka voalazan'ny tompo izay nitoerany tao amin'io tanora anankiray io. Dia aveo moa dia nampibebako koa izy hoe mandehana makany miandro voazy anareo mba hampibebao ny fianakaviany apôstôly. Dia izany zao ny nahatanteraka le fanapahan-kevitra sy maintsy hoany miandro voazy zahay zao. Fa ny nafehipetsiny dia nafehipetsiny dia i Madagasikara. Ary koa Justin moa le tanora lahy Justin dia matao Justin dia nangataky sy ny tongoaly ary lasa dranaso misy mba hangatako ho an'ny Madagasikara nefa sy nahazo. Hoe raha ohatra mbo sy mibebaka izy am'izao dianao makany Antananarivo makany amin'ny filoham-pirenena izao dia ho arodaky tanteraky Madagasikara ary ho doraky solofara azako.
na volka ao apoko amty Madagasikara ty satria efa mafiantoka ny zanaky ny malagasy, efa mafiantoka ka sy hitako isony ny fomba tokony amelako ny heliky ny zanaky malagasy ary ny malagasy de voafitaky satria inona ny antony araka ny teniny, inona agnatiny fidianana olona tahaka ity raha ohatra izao olona sy araka an'Andriamanitra zao ny mitondra ity firenenan'ny Madagasikara ty. Izay le tenin'ny tompo tamin'io tenim-bohitra io ka somary gagagaby zahay ary tena nataotra raha ny teny tompo hoe hoarody any Madagasikara atoato raha ohatra mbo sy mibebaky findrindra ny filoham-pirenena sy zay mambra ao amin'ny gouvernemanta. Izay le tenin'ny tompo ka azonay atao no magnazavazava sy mapita findrindra amty fakapeo sy fakahasary ity dia mba ho anareo sy ho asika eto Madagasikara maheno sy mahakasa izao fanambarana izao engana ane mba hiova toetra isika ary mba anao ny araka ny sitrapon'Andriamanitra amizao zavatra hitranga izao fa raha sy mibebaka isika de miomagna fa hoarodan'Andriamanitra ity Madagasikara sika ity fa efa be loatra ny fahotana manakatra ny lanitra ny fahotana zanaka malagasy rehetra fa indrindra ny mpitondra miova fa raha sy miova kosa dia parefa indro sy fantatsika na solofara na volka no apokiny de ho potika Madagasikara manontolo saotra tompoko. Manoloana indray amin'izao fotoana izao rahalahy anankiray mpikambana mpiara-miasa amin'ny délégation-n'ny apôstôly tsaratsara rahalahy Stella ametraka fanontaniana aminao rahalahy, azonao ambara fohifohy ve ny nahitanao ny zava-nitranga tamin'ny 7 volana May nandritra ny vavaka sy fifadian-kanina nataon'ny délégation tao Ampangabe? Iny tompoko zavatra nisy tamin'ny fotoana teo zany tamin'le 3 mai andro sabotsy io antoandro jusque tolakandro tamin'ny roa de raha nanomboko ny fitombavaka lehibe zay nataonay teo tendrombohitra dia nisy nanao ny adoration zahay raha vao teo ny adoration nilosaka ny fanamasina de nisy rahalany anankiray zay rahala Justin anarany de nisy eo an-tompo ny fanamasina tao anatiny nisy efitra lehibe ny teneny teo ary efitra magaga zay tsy takatra ny saintsyk'olombelona zay nampitosy ny fanamasina ho andrala Justin teo amin'ny tendrombohitra tao Ampangabeo Antananarivo tao. Teo zany misy afatra zay nampomboany ho an délégation apôstôly tsaratsara sy ary teo koa zay afatra nampomboany olombelona rehetra avy tamin'ny alalan'ny io lehilahy rahala Justin no fanamasina no nampiteny azy ary nino za tefa noho ny fanamasina zay fatako niasa amin'ny olombelona fa namarina avy Jésus Christ tokoa no niasa tamin'ny fotoana teo ary izy no nampitondra hafatra ho an'ireo miaramila reo ho an'ny gendarme polisy indrindrandrindra mpitondra firenena filoham-pirenena atsika malagasy ka aoka atsika olombelona ary handiniky ary amakafaka hoe afatra lehibe no nampitondrasany io lehilahy tamin'ny fotoana teo ary nisy fagagana nisy teo azay teo tompoko nivavaka nanao adoration aloka zay ho hiditra amin'ny fitondram-bavaka lehibe ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny zao tontolo zao ho an'ny olo-mpitondra rehetrarehetra dia nanao vavaka zay de nisy fagagana lehibe no nisy teo ary namerapiratra ary tsy takatra ny sainany zavatra nataon'ny fanahy teo fa na avy amin'ny Andriamanitra tokoa no nimoako niasa tamin'ny fotoana teo ary rahala Justin olona mangingina olo tsy nalala ny ninona olona tsy de miteniteny nefa ohatra mitrivotry mihitsy izy no manambara le hafatra zay ampitondrany fanahy ao anatiny tao fanahy avy any amin'ny Jésus Christ no fatako niasa tamin'ny lehilahy teo
ary izy tena hoe nanao tsinotsinona andvatany mihitsy izy teo mifona zady sosy izy tsy tenako ty no hampitondrasana hafitra lehibe ohatran'izay fo aleo hitadonikafa anao hoy izy raha Justin ty izy mihitsy no fatako fa mandany tenany mihitsy io raha Justin io tamin'ny fotoana teo ka aoka tsika olombelona amakafaka am'izay hafatra zay zavatra tiany rahalahy io ambara na amitsika malagasy olombelona na avoakany télé izy io na avoakany CD aoka isika mba hieritreritra sy andiniky zavatra avoaka lehilahy fa tsy izy rery any tompoko indrindra fo io lehilahy ampoto tsaratsara zay mpanompo Andriamanitra lehibe mitoto vatsy ary mandany fananana ary mandeha mitovy filazantsara manerany zao tontolo zao ary manerany malagasy ty efa vitany Madagasikara ka aoka tsika olombelona tompoko mba andiniky inona tokoa hoe inona atao hoe fitiavany Andriamanitra tsika fitiavany Jesosy Kristy tompontsika zay nafotena nandasaka ndranazy teo ambony filena noho ny fahatatsika zanak'olombelona aoka tsika tompoko mba andiniky amin'ny mba hibebaka hivavaka amin'ny fitiavany Andriamanitra tsika ho an'ny malagasy indrindrandrindra tsika malagasy nandatsahany zava-mahagaga eto ambony tany ary namoazany fifazam-pana lehibe eto ambony tany ka zay ny tompoko no hafatra ary zavatra hitako nisehy teo tamin'ny 3 mai asabotsy andro nanomboko tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 2 hariva aoka tsika tompoko andiniky ary amakafaka zavatra teo tompoko no tena magaga za tena magaga ny senako za ty mpiantrany mpotolo tsaratsara zay avy any faritry Antsuy za amin'ny faritry Sofia ka aoka tsika tompoko mba andiniky ary natsapatena za fa tsy zavatra hoe fanaha hafa hoe aveza satria raha Justin tompoko tena nandany tena mihitsy hoe Jesosy Kristy tompo izy tsy mendriko anahy izy no ampitondrasana io teny io na hafitra lehibe io satria izy tsisy olombelona tsy nahazo hafatra nambanany tamin'ny fotoana teo aza misy no agnisan'ny mba naka caméra telefôna amin'ny telefôna naka kelikely zay no nangalako sary sy vidéo teo fatako misy fa teo nanomboko zay miakatra avy any an-trano ho any an-tenibohitra jusque fotoam-bavaka vita tamin'ny efitra ariva zay niala teo ka misaotra betsaka amin'ny ray aman-dreny zay naka caméra na fahita lavitra sy nagnadiady tamin'ny fotoana zay nisehy taminay teo Ona rahalahy sy Stelin anisan'ny zavatra ngezabe nambaran'ny rahalahinao sy ny anabavinao zay efa niraisy teo ny hafatra manokana ho an'ny filoham-pirenena azonao ny hevitrao fofoy amin'izay hafatra manokana ho an'ny filoham-pirenena zay iya iny ery tompoko dia za zany hoe manentana ary manasa ary magnirika tsika olombelona indrindrandrindra ny filoham-pirenenantsika mba hatsapatena hoe inona hoe antony na tonga zaho eto amin'ny plasy eto noho ny fitiavany Jesosy Kristy ho anahy ve sa noho ny malagasy mba hitodiko tsara amin'ny fitiavany Andriamanitra tsika raha tsapako zany tamin'ny rahalahy nitondra nampitondra ny fanahy masina teo amin'ny fotoanany zay ny fahadianina teo tsapako fa fitiavany Andriamanitra ho an'ny filoham-pirenenantsika mihitsy no mba handovantsika ho an'ny malagasy rehetra manontolo ny fanjakalanitra ao amin'ny paradisa ny fiaina mandrakizay zay omeny Andriamanitra ho antsika io raha hitako tamin'ny rahalahy niteny teneny mafy izy ohatrany hoe ohatrany fitaovana fa sy ny vavanazy miteny teo hitako teneny mafy izy ny filoham-pirenena re fo misy zavatra tsy mety zay ataontsika malagasy mba hiovatsika hiditsy bebe kokoa ary bebaka mafy hivavaka mafy amin'ny fitiavany Andriamanitra tsika mba hitodiky mba hivavaka tsara anompy tsara amin'ny Jesosy Kristy zay noho ny fitiavany lehibe de lehibe ka fitiavany Jesosy tompontsika eto ambony tany mba handivatsika hiparadisa lanitra hifanjakan'ny lanitra lehibe zay miandry atsika amin'ny
amin'ny firenena mandrakizay any.